andrasan'ny vahoaka malagasy dia vahaolana no resantsika eto amin'ity plateau ty. Za dia vono. Ianao mantsy miteny foana hoe Jeannot, tsy za mihitsy miteny Jeannot. Tsy misesy. Za no miteny an'izay fa olona no miteny an'izay. Tsy tia sesy ty olontiana réaly za tsy olona tia fahefana. Za dia miteny anao an'izany. Tsy za nitamikitra eto amin'ny sesy matoa efa niteny ary mifelicité ny olona rehetrarehetra anao hoe tsy latsaka tsy rotsaka vidiana. Miano firenena aloha ny vahoaka malagasy zay vao iza. Za en troisième plan. Ianao teny hoe fa vahaolana ataoko raha ohatra ka retenu zay zavatra zay. Inona ozy izy ianao vahaolana? Zao mantsy hoe miala. Inona ny olana? Misy hoe triumvirat efa miady daholo ny olona amin'ilay fahefana sososo. Za dia mino fa raha manaiky an'izay ny olon-drehetra na ara-pitsoary tonga dia mivany olana eto Madagascar. Miva ary tsisy korotana eto. Ny vahaolana amin'izay dia zao. Mety hitenitsika hoe tazony ary ny datin'ny 4 ny volana Jolay. Fa legislative ny tonga dia atovy amin'io. Atsoko fa tsy manana rehefa za miteny dia tsy mety foana ilay izy fa ianao miteny hoe inona ny vahaolana dia arosoko ny vahaolana. Atovy ny fifidianana legislative. Mifanaikytsika rehetra raha tsy manaiky ny communauté internationale itsika ny financer ny élection. Sosika hevitra aminao. Amin'izay fotoana izay vita ny fifidianana legislative. Mitsangana ny parlement voafidym-bahoaka. Mitsangana ny premier ministre miala avy ao amin'ny majorité, manangana ny gouvernement. Za misengage aminao fa miala Andry Rajoelina, miala daholo ny rafitra tetezamita rehetrarehetra tao amin'ny firenena. Vita ny tetezamita. Mirava ho azy ny CT, mirava ho azy ny CST, mirava ny gouvernement, miala ny tetezamita. Miagoamy tonga dia verina satria misy voafidy amin'izay eto Madagascar. Inona ny ataoko ny mpanao politika amin'izany? Inona ny anakana antsika tsy hanao an'izany? Inona ny anakana antsika ho an'ny firenena, ho an'ny tombotsoa-pirenena tsy hanaiky an'izany torohevitra izany? Sa hoe Andry Rajoelina miteny anazy dia ratsy. Atsoko ny tiana io anatrehany tantara raha ohatra ka tsy nandroso an'izay fanondroana eto amintsika. Zay moa ny isan'ny vahaolana narosonao satria zay no nandrasako androany mihitsy hoe inona aloha ny zavatra hoentintsika mety olana ao anatin'izay ihany koa efa nisy mpahay lalàna ny resaka an'izay zavatra zay hoe izy amin'izay fotoan'izay ny inome an'le prime ministre fidin'ny antenery izy fa ny anendry azy rehefa avy eo raha ny voalaza ny lalam-panorenana dia ny filohan'ny repoblika fa tsy ny filohan'ny tetezamita ny filohan'ny repoblika voafidy. Tsy hoapetratsika olana angamba an'izany ny tiana satria efa safidy avy any amin'ny vahoaka io. Mean'ny prime ministre dia mametra-belana. Afaka angamba ny teneninao hoe te hijanona amin'ny tetezamita lavabe 24 juillet amin'izay vita ny tetezamita. Fa zao ny teneniko. Zao ny teneniko mila fahadiova-po, mila fahadiova-tsaina, tsy misy calcul ho ataony rehetra. Ny vahoaka miandro fifidianana, zay nandrosoko amin'izay zavatra izay. Rehefa tsy manaiky ny communauté internationale rehefa mifanaiky iny tsika malagasy, hoe ndao ary zay no atao dia vita. Fa za moa efa mahita sady fa misy sady mitsipaka any an-trano ao zay fa misy izay tsy manaiky an'izany fa sosikevitra amin'ny vahoaka no mare an'izay mpanao politika fantatro fa misy no be kajikajy hoe aleo tsy milatsaka any Rajoelina fa mba manana chance ho filoham-pirenena. Ka zay ny fitiavan-tena tsy mety.